androany zany misy ezaka manokana ataon'ny fitondram-panjakana ny gouvernement rehetra zany dia mandray anjara. Ny anjara ministera fambolena fiompiana ny jono dia eto amin'ity fokontany ilany vato apasika ty. Anaovantsika ezaka manokana zany efa fantatra ny isan'ny mponina eto teto mbola tsy nandalovana tamin'ny herinandro iny dia androany zany ilay fizarana n'ilay tambavy vovony anaty sachet ho an'ny isam-pianakaviana ny atao. Dia misy fizarana ihany koa zany an'ilay sarom-bava, ilay tapom-bava zany ilay masaka roa isaky ny fianakaviana. Zay zany ilay ezaka ataontsika androany zany dia tokantrano eo amin'ny 2 arivo eo no izahantsika izarana an'izay raha toka ny isan'ny mponina zany eto ilany vato eo amin'ny 4 arivo eo zany voasoratra any amin'ny fokontany zany hoe everina fa tokony ho ampy araka ny tokony ho izy zay. Ny ampatsahivina zany dia manomboka amin'ny latsinainy dia tsy maintsy mitondra sarom-bava daholo ny rehetra zany fa vita zay mifampianarana sy mifampatsahivana. Fa rehefa tsy mitondra ianao zany amin'ny latsinainy dia tsy tokony hivoaka ny trano ianao satria isy ny fanaraha-maso ataon'ny mpitandro filaminana zany ary isy ny sazy ho an'izay tsy mitondra. Ilaina tompoko manao kasibosy satria entina iarovana amin'ilay aretina Covid-19 mo efa lalàna mba mipetraka eto amin'ny fahatany sy ny firenena zany izy mba tsy hiparitahan'ilay levalana aretina dia izay tompoko ny antony maresy lahatra anay hanao an'ilay kasibosy. Ny sazy moa reny efa nambaran'ny filohan'ny repoblika ireny hoe tsy lamandy io na fampidirana ny amponja fa ny sazy kosa dia tereny ianao zany anao asa iraisana zany hoe ilay travaux communautaire na io misafidy ny commune na ny fokontany mamafa lalana ve manadio tanàna fa asa iraisana zany ny sazy miandry anao ary tsy maintsy tanterahan'izay. Zany hoe fampianarana ihany koa ny ataontsika tsy tena le manasazy ny zava-dehibe fa fampianarana antsika amin'ilay fahadiovana. Tsy tokony adinoantsika fa raha manao an'io tambavy io manao an'ilay masika tsy manakana zany ny fanajantsika ny elanelana 2 metatra, ny fanajantsika fanasana tanana matetika sy ny fahadiovana rehetra. Zay rehetrarehetra zay zany mbola mila tandrovana ary mila ampatsahivina ny rehetra satria ady iraisana ity ady amin'ity valanaretina coronavirus ity. Zao tompoko efa ninana efa nisotra izay lehibe mivady sy le efa feno taona zany dia misotra le 33 centilitre arak'ilay toromarika ao anatin'le fanafody. Za zao efa 4 jours androany ninana fa tsisy ninina mihitsy tompoko fa tena hitako hoe mety amin'ny fahasalamana le izy. Za tompoko hatramin'ny zavikeliko dia tagniko misotra ara-dalàna. Ho anay eto amin'ny fokontany lany vato apasika dia efa nanao porte-à-porte fanentanany olona alohan'ny anaovana azy satria nisy fivirina nataonay zany dia efa natorotoro azy avy daholo ny fanaovana azy ary mirindra tsara le izy satria ahitan'le loharano par secteur zany le izy. Ny ity zany aloha zany ny amin'ity herinandro ity ny herinandro voalohany zay fa tsy tapitra akory ny ezaka ataontsika fa mitoy zany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zany dia arakaraka ny zava-misy satria izay manao évaluation manao tombanezaka isaky ny tapitra ny andro misy tombanezaka atao dia arakaraka ny zavatra ny ainana nandritry ny andro nandritry ny herinandro no anatsarana trany lay ady izay ataontsika manoloana an'izao valanaretin'izao.